Berapa tompoko lafo zatra tompoko vavy dia mbola kafaliana indray nanolorananao ny fandarana mety toetry ny andro ary amin'ity takariva ity. Ao anatin'izay mety toetry ny andro izay dia tsy ho drivotra avy aty Antsinanana amin'ny ankapobeny izay tsy maro toerana amin'ny faritra sasany no hamaritra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro manaraka, izany hoe ny orana fitokotoko izany hoe tandrivindrahona vitsy amin'ny ankapobeny izany no hitantsika amin'ny faritra maro sasany manerana ny nosy. Amin'ny tsipiriany kosa indray raha ho an'ny rapitso maraina makasika izay toetry ny andro izay ihany dia ny andro maina aloha no mibahan-toerana, izany hoe fifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro, misy ihany ny orana malefaka aty amin'ny sava aty ny analanjorofa ary manodidina ny Toamasina aty. Ny tolakandro kosa indray makasika izay toetry ny andro izay ihany dia somary mandraondraona aty amin'ny analamanga sy ny rasana ny vakina karatra moro manisy eto matsiatra iny mety arahana erikerika izany na orana manify ny takariva, misy orana malefaka hatrany aty amin'ny sava sy analanjorofo Toamasina, misy tandrivindrahona vitsy kosa aty amin'ny faritra Sofia sy Diana, aty amin'ny atitan'ny faritra Melaky sy Bongolava iny ary aty amin'ny Atsimatsinanana sy Taolaniaro. Ny ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 9 degré celsius mafana indrindra aty amin'ny faritra afovoantany. Ny morotsiraka Antsinanana kosa dia manodidina ny 30 degré celsius izay mafana indrindra izay, mihoatra ny 3 ny morotsiraka andrefany nosy. Mafana indrindra raha manerana ny nosy dia 4 degré celsius any Antsohihy no ahitantsika izay. Toetry ny andro any ho an'ny alahady kosa indray dia misy tandrivindrahona vitsivitsy ny tolakandro araka ny tahantsika, izany hoe aty amin'ny atitan'ny faritra Melaky, ny ilany andrefan'ny Boeny sy Betsiboka, Mazomby Bongolava sy miandry vazo iny ary aty amin'ny ilany Antsinanana atsimo andrefana tapany avaratry ny Androy, Anosy, Mahazofaritra, Iorombe. Ny orana malefaka hatrany no mitoetra raha ho an'ny Analanjorofo sy Antalà. Ny ankoatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny alahady dia mbola somary manevokevoka 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius hatrany, mafana indrindra aty amin'ny afovoantany, raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 ny morotsiraka Antsinanana, 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefany nosy, Antsohihy hatrany mafana indrindra raha ny manerana nosy no jerena 30 degré celsius. Amaranana ny toetry ny andro ary ho an'ny alatsinainy tontolo andro ny alatsinainy, ny tolakandro no ahitana orana tandrivindrahona aty amin'ny atitan'ny faritra Melaky sy aty amin'ny Analanjorofo, Antalà, Toamasina iny hatrany, misy erikerikandro ny ilany atsanan'ny alaotra Mangoro iny dia misy tandrivindrahona aty amin'ny Nosy-be, Analalava sy Ambilobe aty. Ny ankoatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Maripana voavinavina ho an'ny alatsinainy kosa indray dia mbola manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 hatrany degré celsius mafana indrindra aty amin'ny afovoantany, araka amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 motsiraka Antsinanana, 30 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka andrefana, 30 mafana indrindra Antsohihy hatrany no ahitana izay faritra Sofia. Makasika ny tany falitondrivotra kosa indray dia tsara ny mahafantatsika fa dia antonony izay tany falitondrivotra izay raha ny refita tamin'ity herinandro ity, izany hoe manodididina ny nifetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro aloha no jerena dia mbola mijanona ho antonony hatrany izay tany falitondrivotra izay amin'ny ankapobeny, satria dia somary maimaina aty amin'ny afovoantany manontolo indrindra fa ny Analamanga iny ka dia maloto izany ny rivotra amin'ny ankapobeny eto Antananarivo renivohitra. Makasitraka anao naraka izay hatramin'ny farany dia manasanao ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Ho fankalazana ny andro maneran-tany amin'ny toetry ny andro 420 izay mitondra ny lohahevitra hoe lohalaharana amin'ny hetsika mahakasika ny toetr'andro. Eo ambany fehiny minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ary ny fanohana ny firenena mikambana sy ny fiara-miasa teknikaly Meteo Madagasikara manolotra ho anao hetsika lehibe ahitana fampiratiana, famelabelara-kevitra, fanentana isan-karazany, fifaninana isan-karazany toy ny sary, radio crochet izay azahoana loka maro. Izany dia ho tanterahana ny 1 3 mars 4 amin'ny parviny lapan'ny tanàna Antananarivo. Tsy misy vidim-pidirana, tongava maro.